dia mbola ny fifaliana indray no fahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana izao. Atoko sy mino afa fanan'Andriamanitra dia asa mandrakariva ao anatintsika satria tsy takona fenina amintsika ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao fa misedra ola misy-mbatana ny firenena ary tia izao tontolo izao ity, ary ny zavatra mitranga rehetra dia mampitataina tsy hananana fandriam-pahalemana ary tsisy zavatra azo ianteherana akoatra ny fitokiana amin'Andriamanitra mialohan'ny zavatra rehetra vavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray misaotra anao izay satria na dia mahafiara ny zavatra trehany ity izao tontolo izao ity dia tsy mandao anay tokoa ianao na mahafoy anay fa miala nenina mandrakariva mampafantatra ny sitraponao mba tsy hatonga anay hikorotan-tsaina na hanatahotra fa ny hatonga anay kosa hifikitra bebe kokoa aminao sy hanantena ny famonjena izay efa nitanterahanao. Petraka hitanteraka ampelantananao ny fotoana fohy izay rahanay fa nainao masina no hitaridalana mandrakariva nazava-saina ary tsy hatonga anay hanao tsinotsino ny famarinany teninao fa hatonga anay tompo anaiky ary ankatoa izay lazainy teninao mba ho famonjenao anay dia mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Fary miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo ho amintsika mandrakariva. Tsy takona fiainana amintsika ny zavatra mitranga manerana ity izao tontolo izao ity ary ohatra ny mampatsiaro ny afatrafatra napetraka Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra tamin'izany vanim-potoana izany any amin'ny Matteo toko 7:20 izay tohatra ny mampatahotra fa ataon'ny olona tsinotsinona izany famarinana izany, tsy hoe nampitainy tamin'ny mpianatra fotsiny fa faminaniana mahatratra ny andro farany izay teny koa ho ampahirezana antsika manoloana ny toe-javatra izay andalovana amin'izao vanim-potoana izao. Matteo toko 7:20 andininy 14 ka hatramin'ny andininy 19. Ary Jesosy namalika nanao tamin'ny hoe mitandrema fandro isy hamitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izany Kristy ka maro no voafitany ary indray ady tsy filazana ady ianareo ko mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany fa isy firenena hitsangana hamely firenena ary isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana ary isy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa fa izany rehetrarehetra izany ozy no fiandohan'ny vaoriana. Izany toe-javatra izany koa no zavatra hitantsika taratra fa mitranga amin'izao vanim-potoana izao satria tsy misy firenena izay tsy mikorotana ankehitriny ao anatin'ny adi-panahy sy ny adi-tsaina mitady vahaolana mba hanana mpitsaharana ary mampiasa ny heriny sy ny fahaizany rehetra mba hisiany ny fandriam-pahalemana, hisiany ny fiadanana kanefa ny zavatra mitranga arakaraka ny ezaka atao hitadiavam-bahaolana vao maika tohatra ny mihamafy hatrany ny ady izay natrehany. Ary izany ny zavatra hitantsika raha tsy mijery fotsiny tsika telo taona misesa izay ny toe-javatra nisy manerina an'izao tontolo izao izay tsy mbola nisy tahaka an'izany angamba ny arety mandringana izay nitraika tamin'izao tontolo izao dia ny Covid-19 tsy nisy izay tsy tratra ary teo anatrehan'izay ohatra ny tapidalakale ny ankamaroan'ny olona satria olona firofiry no maty izay tena nampivarahontsana nampirotsatra ny maso ary mety natratra ny fianakaviantsika ihany koa ny mpiray firenena tamintsika manerana n'izao tontolo izao tsy nisy izay tsy nisaona vokatra izany toe-javatra izany ary nitady ny vahaolana fa ny zavatra nahafinaritra nefa atao anatin'izany rehetrarehetra izany dia ny firaisapo sy ny firaisan-tsaina nyity izao tontolo izao ity izay nitady vahaolana tamin'ny hery lehibe noho izy dia Andriamanitra ary samy miantso ny Andriamanina avokoa mba hamaly vavaka eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany kanefa ny tenin'i Jesosy Kristy hoe hitranga izany fa saingy tsy mbola tonga ny farany fa voafiandohan'ny fahoriana izany izany hoe efa nitombotra ny fiavian'i Kristy dia nitomboka ny faravan'izao tontolo izao ary tsy nijanona tamin'ny aretina fotsiny taonto nahitana raha ny maromarina kokoa manerina an'izao tontolo izao ohatra ny nisy firaisapo sy ny firaisan-tsaina nikaroka vahaolana tamin'ireny
aretin'ire kanefa rehefa nandeha ny fotoana de ohatra ny lefy ny fatahorana n'le arety mandoza de inandray ny zavatra mitranga io ady sy filazana ady zay nambaran'i Jesosy Kristy io. Ary Jesosy rehefa miteny an'izany le ady sy filazana ady tsy hoe ady mitranga amin'ny toerana anankiray fa tsy misy fiatraikany any amin'ny toeran-kafa fa le filazana ady fanjakana iady amin'ny fanjakana firenena amely firenena misy fiatraikany manerina an'izao tontolo zao de efa hita taratra zany amin'ny adiny Russie sy Ukraine zay mbola mitohy mandraka ankehitriny hitediavam-baolana miezaka daholo ny firenena lehibe rehetra mitady ny fomba rehetra atao ampitsaharana an'izany ady zany fa saingy ohatran'ny vomakeny mitatra le izy ary ny fiatraikan'izany ady zany de mahatratra nyty zao tontolo zao ty fiakaran'ny vidim-piainana ary tsy zay ihany nefa ny loza zay mitranga fa be dehibe ny zavatra misy manerina an'izao tontolo zao reo loza ara-boajanahary araka ny teny Jesosy isy mosary sy vorovotany amin'ny tany samihafa ino any mahatonga an'le mosary vokatry ny loza mitraika manjo ny zanak'olombelona nge ny rivo-doza ny tondra-drano ny haitany ny orohoro-tany sy ny lozana tsy tambo isaina isan-karazany ary saky tratrany daholy rehefa firenena rehetra amboniny tany samy manany ny anjarany zay miteraka fandravam-pananana miteraka fahafatesana ary indraindray ary na de kristianina zao ary ohatra ny tehiteny hoe misy vezan'Andriamanitra zany maninona navelan'Andriamanitra mitrango zany rehetrarehetra zany efa fanairan'i Jesosy Kristy zany akory tsy midika hoe tsy eo Andriamanitra maninona navelan'Andriamanitra isy ny loza avelan'Andriamanitra hitrango zany ho famaizana aloha amin'ny lafiny anankiray kanefa ho fampieritrretana ny olona sy fotoamana ny olona mba hiverina ho amin'Andriamanitra fa mijeritsika ny zavatra mitranga satria tamin'ny farantsika raha nijery ny Exodosy de nisy ny teny fikasana zay napetrak'Andriamanitra ny Exodosy toko fa 4 ny andininy fa 4 manoloana ny ady zay atrehany de ny zavatra nambaran'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely satria na de Mosesy zay nitondra ny zanak'Israely de tena nitaraina mihitsy satria efa afaka tao amin'ny tany Egipta tamin'ny andro Pasika nge de efa nandeha nizotra kanefa da ohatra ny misy loza manenjika ary ohatrany mbola misy loza mananontanyna ihany de nitaraina tamin'ny Jehovah Mosesy ka natonga ny Jehovah hiteny amin'ny Exodosy toko fa 4 ny andiny 7 ka hatramin'ny 4 hoe ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo mifamonjeny Jehovah zay ataona anareo anio fa ny Egyptianina azy hitanareo anio de tsy hitanareo intsony mandrakizay Jehovah hiado anareo fa ianareo kosa angina misy ny fipetra napetrak'Andriamanitra fa io no jerevantsika kely fa ny vanim-potoana anankiray zay atsapan'ny olona fa tonga ho mifaratapiny loza izy de voatery manaiky tsy fidiny ihany ange an'le Andriamanitra ary zany ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely zay fantatritsika tsara hoe nobabony Egyptianina ary Andriamanitra akory tsy mihetraketraka tamin'ny tany Egipta fa io ny tany zay namonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany raha nisy ny mosary noho ny amin'ny Josefa zay namidy ny ralahiny kanefa vokatry ny fahasoavana sy ny valim-potiany raisiny avy amin'Andriamanitra de tsapany Farao mihitsy hoe tena Andriamanitra ny eo amin'ny Josefa satria no tendreny hitantana ny Egipta manoloana ny mosary zay tonga tamin'izany vanim-potoana zany de mosary nefa natratra maneran-tany de rehefa tonga ny mosary mitady sakafo reo fianakaviany rehetra de nandeha tany Egipta ary tao no nahitany an'i Josefa de fantatry Farao zany de nankasitrahany Farao noho ny amin'ny Josefa de nomeny zara-tany tao amin'ny tany Egipta ary nomeny fananana be dehibe de natsiaro niadana tanteraka ny zanak'Israely rehefa tonga tao amin'ny tany Egipta fa ny zavatra na diso ny zanak'Israely rehefa natsiaro fa niadana izy de nanjary adinony Jehovah nanjary lasa le fomba Egiptianina sy ny fiainan'ny Egiptianina no nifindra tao amin'le zanak'Israely tsy natsiaro an'i Jehovah intsony ary rehefa maty efa ela Josefa de 700 taona nanadino an'i Jehovah zanak'Israely
ary vokatra zay tsy maintsy nyfahaizan'andriamanitra satria olom-bafidin'andriamanitra anika nanamafy ny fony farao izy satria zany olom-bafidin'andriamanitra zany ange rotrany fahasoavany tahiny ny tombo isa ny zanak'israely ary niteraka tahotra sy ovitra tamin'ny farao zany hoe andao ampahorina andao andevozina reto zanak'israely reto andao hovononany zany fa andao de hitombo izy ka hikomy amintsika de zay no miteraka ny fampahorina ny zanak'israely amin'ny lafiny anankiray de famaizan'andriamanitra azy vokatra ny fanadinony an Jehova ary zay miloza voalohany niatra tamin'ny Israely kanefa amin'ny lafiny anankiray keo nataon'andriamanitra fomba le fampijaliana ny zanak'Israely mba hanambaran'andriamanitra amin'ny Egyptiana fa misy io andriamanitra io zay tokony hoeketeny de nifidy amin'ny Mosesy Jehova mba hitondra fanafana ho an'ny zanak'Israely kanefa tsy hoe andositra fotsiny hiala andositra hiala teo amin'ny tany Egypta fa ny rahany Mosesy sy Arona mba hilaza ny sitrapon'andriamanitra tamin'ny farao ary zay le hoe marika ny fitiavan'andriamanitra raha ny tena marina ange tokony tonga de nasian'andriamanitra tamin'ny loza ny Egyptianiny fa tsy nisy loza ny atra taminy na de nampahory ny zanak'Israely azy fa ny zavatra nikatsahan'andriamanitra de ny afatarany Egyptianina amin'ny Jehova ary zay ny antony nanirahana ny Mosesy Exodosy toko 15 rehefa tonga teo amitrehan'ny farao i Mosesy sy Arona Exodosy toko 15 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 ary rehefa afaka zany ozy Mosesy sy Arona de nakao amin'ny farao ka niteny taminy hoe zao nolazain'i Jehova Andriamanitra ny Israely alefaso ny oloko mba hanao andro firavavola ho any an'efitra ary zay na de fantatry farao ihany ary fa manany Andriamanina ny zanak'Israely de zao tsy natokany eo Andriamanitra izy fa nanaja kosa ny zanak'Israely fa ny tsy zakany farao de izy nomena baiko avy amin'le Jehova Andriamanitra ny Israely hoe alefaso ny oloko zay ny sitrapon'Andriamanitra mitanjona an-kendren'Andriamanitra tsy hoe etraketraka fa ny afatarany farao fa Andriamanitra mitompo marika ny zavatra rehetra Andriamanitra ny tany rehetra nahary ny tany aman-danitra nahary ny jentilisa nahary ny olom-bafidiny kanefa samy tiany ahafantatra azy mba tsy sy ny loza hiatra aminy de nomena baiky fotsiny alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho any an'efitra fitoriana ny filazantsara tamin'ny farao mba afatarany farao fa misy Jehova mifeny tany ny fe izao tontolo zao fa inona ny valitenin'ny farao ny andininy faharoa fa ho farao izy moa Jehova no ekeko teny andefasako ny Israely tsy fantatro zay Jehova ka tsy alefako ny Israely tonga de nanda le afatr'Andriamanitra nanda ny baikin'Andriamanitra satria nieritreretany fa tsy andriamaniny io nieritreretany fa tsy manana fahefana aminy io ary le ampopony no naseho any teto ary hoy izy ro laosy Andriamanitra ny Hebreo efa niona taminay kotra rantitra ianao aoka andeha lalaka teloana any an'efitra izahay amono zavatra atao fanatitra any Jehova Andriamanitray fa ndro izy amelanay amin'ny arety mandringana na misabatra zany hoe Mosesy zany de nafantatra hoe raha tsy manatanteraka ny baikon'ny Jehova zay de hiatra aminay ny arety mandringana kanefa tsy maintsy mangataka lalina amin'ny farao avelao zay andeha fa farao tsy mety izy moa ny Jehova ahoana nandefasako ny Israely ozy tsy fantatro zay Jehova ka tsy alefako ny Israely andiny fahefatra ka hatramin'ny 15 aroa ny mpanjakany Egypta taminy nahoana ianareo ry Mosesy sy Arona no manaketraka ny olona miasany mandehana any amin'ny famponareo mafy aroa koa farao indro efa maro ankehitriny ny olona eto amin'ny tany ka ianareo mampitsahatra azy amin'ny fanontony de tsy nanaiky mihitsy farao ary tsy hoe mijanon'Andriamanitra fa mitoy ny fampahoriana ny zanak'Israely ary ny fampahoriana ny zanak'Israely osika de famaizana azy tanteraka mihitsy vokatra ny fanadinona ny Jehova kanefa zay fampahoriana ny zanak'Israely zay no fitaovana nentin'Andriamanitra ihany keo ampahafantarina ny farao iza moa Jehova ary tokony hoeketena izy de nampijaly ny zanak'Israely taorianan'zay zay vao tonga reo loza voly zay fantatritsika tsara
ary le loza folo niatra tamin'ny tany Egipta de zao fampahafantarana sy fialanenina nataon'Andriamanitra tamin'ny Egiptianina mba hahafantarany fa Jehova tokony hoeketeny tsy azo lavina ny teniny fa ny zavatra manaitra nefa na de teo ary reo loza maro isan-karazany zay miatra tamin'ny Egiptianina tsy nandefa ny zanak'Israely mihitsy Farao sy ny Egipta fa tao amin'ny loza fahafolo zay nieverina fa faratapon'ny loza de ohatra ny voatery ankolaka nanaiky ny fepetra napetrak'Andriamanitra ary zany keo ny zavatra misy manerina zao tontolo zao manoloana reny zavatra nitranga nanerina n'izao tontolo zao tamin'ny alalan'ny aretiny regny eo am'izay zavatra tsy ahafahana manotra de ohatra ny misy firaisan-tsaina manerina n'izao tontolo zao samy miantso an'le hery tsy hita maso mba hitady vahaolana sy amonjy vokatry ny etraketraka ny Covid zay nitondra fandringanana tanteraka manerina n'izao tontolo zao ary tsy nahare zavatra avy-tsika na de teo ara zany mety nisy tany ambadimbadika tany fa de zao ny ady zay ny fanotofany de ady ny amin'io aretiny io manerina n'izao tontolo zao samy nandray ny fepetra ny toviza ty zao tontolo zao ty ohatra ny nisy firaisan-tsaina ary nitanjona kendren'Andriamanitra nefa de izay mihitsy mba hatonga ny olona ray fo sy ray saina ahafantatra nyo Andriamanitra io fa ao amin'ny rery any no misy ny famonjena ary ny zavatra nanaitra ho sika zay nazavaintsika teto de zao le fipohiran'ny loza nge de jereo tsara fa melokely ny Pasika de tonga ny Pasika tena niakatra ny faratapony taona 2020 taona 2021 zany ny zavatra nisy ary zay no natonga atsika nilaza taona miavaka ty taona 2022 ty satria rehefa nazavaintsika teto de nitanjona ny kendren'Andriamanitra ny afamparan'ny olona mitombambidin'ny Pasika zay famonjena ho an'ny olona kanefa tamin'ity taona 2022 ty de nitomboka tamin'ny andro fafito ny fiandohan'ny taona nitomboka tamin'ny andro fafito ny taona ara-baiboly ary ny Pasika koa de tao anatin'ny andro fafito zany hoe Andriamanitra te hanamafy am'izao tontolo zao hanamafy indrindraindrindra amin'ny kristianina fa io no lalana ahafahana mivoaka ny aneketsika ny fepetra napetrak'Andriamanitra mba ahafahan'ny olona manompo an'Andriamanitra amin'ny sabata sy anajan'ny olona ny Pasika de le fahafatesany zanak'ondry tsy misy kilema raha te hovoatafavoaka amin'ny ady zay atrehany izy kanefa de zao telotaona zay nitranga fa mitondra fiovana ao anatin'ny olona ve zany fa tato ny zavatra nisy nefa satria tsy nanaiky an' Jehova ho Andriamanina ary nieritreritra izy fa ny fipetrana napetrak'Andriamanitra de tsy ho marina any ny tonga ny loza folo fa teo amin'ny loza fahafolo faratapon'ny loza inona ny zavatra nitranga voatery tsy maintsy nanaiky tsy fidiny ny baiko napetrak'Andriamanitra taminy Farao Exodosy 12:7 hatramin'ny 12:3 ary ny foram-bolary Farao izy de isan'ny mpanampony rehetra ary ny Egiptianina rehetra fa misy fidradradradrana mafy tany Egipta ozy satria tsy nisy trano zay tsy nahafatesana zany nitranga manerina n'izao tontolo zao de napaka ny Mosesy sy Arona izy raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana mialahy eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely mandehanaka manompo an'i Jehova araka nolazainareo ary miondra manosinareo sy ny ombonareo de entiko arak'izay fa nolazainareo ka mandehana fa mba tsoforana misy vanim-potoana nge rehefa tena ho faratapon'ny loza voatery ihany tsy maintsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra tsy mahita vahaolana akoatran'izay hoe ny fanekena ny didin'Andriamanitra teo voatadidin'ny Farao le tary amin'ny Exodosy 15 ny afatra nampitain'i Jehova tamin'ny Mosesy sy Arona hoe alefaso ny oloko anao andro firavoravona ho any anefitra fa tsy nalefa ny Farao iza moa zay Jehova ozy zany hoe midikan'izay sy nirarahany zay tenin'Andriamanitra zany zahay kanefa vo nanao an'izay loza no nitranga ary rehefa tonga ny faratapon'ny loza io fa voatery nanaiky tsy fidiny ndana araka le lola nolazainareo ndana manompo an' Jehova tsy de tena mbola te hivaky izy arak'izay nolazain'i Jehova tamiko fa araky le lola nolazainareo ndana manompo an' Jehova satria efa tsy zaka ntsony ny loza zay miatra tamin'ny Egipta ary zany zavatra zany any keo ny zavatra tsikarotritsika tamin'ireny vanim-potoana ireny
teo amin'ny faratapony loza de ohatra ny ray fony ray saina ny olona rehetra nivavaka tamin'andriamanitra adino daholy zay rehetra mety hoadina trehana rehetrarehetra atrehana andavanandro ny orohorontanyny adino zany fa zay ny fotoranany de hoe inona natao andresena an'ity covid-19 ty ary ny zavatra lehibe indrindra ny raisana zao tontolo zao de nivavaka tsy maintsy manaiky an'andriamanitra fa saingy rehefa nandeha ny vanim-potoana ohatra ny adinodino ray zao de tonga amin'ny olo iteneniny jesosy io e tena ny zavatra hitranka no tandrema fandro isany hitaka anareo satria andro farany zao misy foana ny mpamitaka ary matetika ny toe-javatra mitranga takan'ireny de sehono ny fitorena ny filazantsara mampanantena zavatra bokaty ary indrindraindrindra ny zavatra tian'andriamanitra ampitaina sy ny tiany jesosy ampitaina ao anatin'izany mipoitra eo anivon'ny kristianina ny famarinana sadasada zay tsy andraisan'ny olona famonjena kanefa ohatra ny tao marina ary zay ny mahatonga an' jehova tena miteny mihitsy manindry ny andro fafito tsy maintsy nambara zany satria zay ny famarina ny tenin'andriamanitra araka ny resahantsika hoe le andro fafito zay lazaina fa sabata tsy sabatan'ny jiosy na sabatan'ny hebreo fa sabatan'ny jehova ny ilazany azy andro fafito ary ao anatin'ny didy fa efatra zay asain'andriamanitra ho tanterahany zany ary io no famantarana zay fandraisantsika teto hoe famantarana ho amiko so aminareo mba ho fantatrareo fa za no jehova andriamanitra reo tomboka se apetrak'andriamanitra amantarany olona kanefa koa ny paska ihany keo zay fantatritsika tsara fa ny paska de famonona ny zanak'ondry na paska de tandintony fahafatesan'i jesosy kristy fa saingy ny akamaroany kristianina de ny paska de fitsanganan'i jesosy kanefa tian'andriamanitra hiverina ho amin'ny loany satria ny fanekena reo zavatra lehibe anakiroa reo no antoka andraisana famonjena kanefa anaiky ve ny olona telo taona ny sesy matoa nitranga zany zavatra zany milohan'ny paska mipoirany le loza paska ny faratapony loza de nazavatsika teto tsy iverenantsiny inona ny tanjona nkendren'andriamanitra tam'izay mba tonga atsika hiboka aloha andiny tena manoloana ny famarinana hoe sao de famarinana sadasada ka tsy hitondra famonjena ho an'ny olona tonga ny taona 2021 veriny iny ndray mandeha ndray ny hiboka tonga ny taona 2022 tsy nisy ny fiboana fa ny afatra zay hopetrak'andriamanitra hoe ny sitona lesona tamindreo roa taona lasa reo ve de natambatr'andriamanitra aty amin'ny taona 2022 zay ty taona ty de taona miavaka ty taona ty de taona lehibe ty taona ty ny filazantsika azy de taona tena sabatan'i jehova ty taona ty de tena paska jehova ary ao anatin'io ny zavatra mitranga de ty zavatra telo zay nyresahantsika andriamanitra manavaka ny olony ary raha vo misy ny fanavahana ho sika misy zavatra vo mitranga de zao misy ny fandrikana ary misy keo ny famonjena tsy miala zany am'ty taona 2022 ty manamarina ny tenin' jesosy hoe andre ady sy filazana ady ianareo isy fanjakana iady amin'ny fanjakana firenena mely firenena isy ororotany amin'ny tany samihafa isy mosary tonga daholy io loza karazan-doza rehetrarehetra io tsy afabela am'izany tsika aty am'ty taona 2022 ty kanefa ny mampatahotra amin'ny tenin' jesosy de ty tsy mbola tonga ny faranozy fa ny teny zay nomeny de hoe aza matahotra fa zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ho tonga ozy kanefa mbola voafendohaniny fahoriany zany tsy fantatritsika zay zavadritranga ao arina satria inona ny mahatonga nyreo lozy ireo ohatra milamindamina le olona tahaka ny egiptianina da mifaratapony loza nanaiky anainga izy ny fipetranapetraka jehova navelany nandeha ny zanak'israely eo am'le faratapony loza zao tontolo zao nivavaka ihany ange fa rehefa ohatra ny lamindamina kely teo de zao lasa inona ny zavatra misy mitranga nge manerina n'izao tontolo zao ny orontany mosary mitondradrano ny aitany ny areto mandoza maro isan-karazana zay mahatratra nyty zao tontolo zao ty samy manany ny anjarany avy zay mampikaikaiky mahatonga ny vidim-piainana misontrotra ary raha vao misontrotra ny vidim-piainana de nitikany mizotra tsy moramora makany am'le mosary ny zanak'olombelona rehetrarehetra tsy misy vetanana tsy misy fihetsarana kanefa andriamanitra manolotra vahaolana de ny andro fafito ny fanajanany io sy ny paska zay famonjena amoahana ny olona atao anatin'ny fahoriana nandray
nandray lesona ve ny olona indrindra antsika kristianina nandray lesona teo anatrehan'izany firy amintsika no ndray fanapahan-kevitra mba hivavaka amin'ny andro fahafito ny andro sabata zay didin'andriamanitra fa tsy didiny jiosy firy amintsika no anaiky ny pasika zay famonoana ny zanak'ondry fahafatesan'i jesosy kristy fa tsy fitsanganan'i jesosy ary raha fadiniana ny afatra lehibe tian'andriamanitra ampitaina amin'ity taona 2022 ty de ny afatarany ty zao tontolo zao ty ny afatarany kristianina rehetra fa ny afatra faratapony famonjena ao anatin'ny baiboly de ny sabata sy ny pasika zay hitantsika tany amin'ny Deutéronome tafatambatra ao anatin'ny didy faefatra reo zavatra anankaroa reo io ihany ny lala tokana aza ho mpamonjena kanefa na io ary ny lala tokana aza ho mpamonjena anaiky an'izany fe ny olona rehetrarehetra anaiky an'izany ny zavatra nisy nefa manahoana le tretsain'ny Egyptianina nanaiky any izy tsy fidiny rehefa tonga ny loza ndana manompo an' Jehova Andriamanitra ekeo ny tenin'i Jehova fa mba tsofo rano izahay kanefa rehefa tafavoaka ny zanak'Israely ririndasa tsy tsaroana de miverina le ampopo de lasa nandeha indray anentsika ny zanak'Israely ary teo no nijanonantsika farany hoe rehefa tena nijereva lalana ny zoran'ny Egyptianina sy ny zanak'Israely raha jereo tazanin-davitra de ohatrany hoe ndre ary tena nitovy sainana ange ny Egyptianina sy ny zanak'Israely samy miala tao amin'ny tany Egypte ary lalana ray ihany no nizorany fa ny zavatra nazavaintsika teto de zao ny antony fiaingana tao amin'ny tany Egypte tsy nitovy ny antony ny aingan'ny zanak'Israely hiala tao amin'ny tany Egypte de baika avy amin'ny Jehova ary nitanjona kendrena de amonjy ny tany Kanana ny antony ny aingan'ny Egyptianina tao amin'ny tany Egypte tsy nibaiko ny Jehova fa anentsika ny zanak'Israely ary ny amerina ny zanak'Israely indray hiverina amin'ny tany Egypte satria ao no heveriny fa tanyny fitsarana de nanaraka ny lalany zanak'Israely nanjoy ny lalana ny zoran'ny zanak'Israely fa ny zavatra mitranga fotsiny eny am-pandehanana tsy mitovy ny fiafarana ary zany zavatra tsy maintsy hitranga zany na de eo nivon'ny kristianina azy na de hoe Egyptianina mety ilazitsika jentlis zany fa misy ny kristianina manana toetra ny Egyptianina tsy manaiky ny famarina ny tenin'Andriamanitra ary le manosika azy satria samy mieritreritra nge hiditra ny fiainana mandrakzay fa le lalana tongavana ny fiainana mandrakzay zay nge no mahatonga ny olona hoe lalana rehetra orosy de tonga any daolo rehefa mivavaka tsy tonga anyzany fa tsy maintsy lala tokana zay hitarihan'i Jehova ary io no mahatonga ny tenin'i Jehova nampitaina tamin'ny zanak'Israely hoe Jehova iadonareo fa ianareo kosa angina zany hoe zay lalina izoran'i Jehova ary inona ny lalina izoran'i Jehova de zao le teniny tsy maintsy akatoavana ary miainga ao anatin'izany ny sabata sy ny pasika fa tsy mizotra amin'izany ka na de kristianina zao ary manana ny toetran'ny Egyptianina mitovy ny toerana ny angana eto amin'ity zao tontolo zao ty mitovy ny lalaka izorana ohatra ny lalam-pamonjena fa ny fiafarana tsy mitovy ary zay zavatra zay ny zavatra mitranga adinodino le loza mitranga na mpitondra faizana na ny ekeniny farosiny Egypte ny zanak'Israely alefa nanaiky ny tenin'i Jehova adinodino io ndray fa nivadika ndao enjehana Exodosy 4:1 ny 15 ka hatramin'ny fahasivy ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakan'ny Egypte fa efa nandositra ny olona de niova ny fomba faharosin'ny mpanompony amin'ny olona ka ho izy inona zao nataotsika izao no nandefa ny Israely ala amin'ny fanompony tsika isika de nasainy nofehizina tamin'ny kalesy ny soavaly sady nitondra mivoaka ny anaraka azy izy ary nitondra kalesy 900 voafantina sy kalesiny Egyptianina rehetra izy zay samy nisy mpiady avy izy rehetra ary Jehova nanamafy ny fomba faharoa mpanjakan'ny Egypte osy nanenjika ny zanak'Israely izy na de tamin'ny tanàna avo azy no nivoaniko nanenjika azy ny Egyptianina de ny soavaly rehetra mitarika ny kalesiny Farao sy ny soavaly fitainginy sy ny miaramila ary nahatratra azy mitombo teo amoron-dranomasina teo anilan'ny Piahirota tandrifin'ny Balazefona ady matrehana inona no natonga an'le ady natonga an'le ady de zao mba hamerenana ho amin'ny laon'ny ray ny fahefana sy ny voninahitry ny Egypte amin'ny alalan'ny fanandevozana ny Israely ameriny indray anandevo ny zanak'Israely ady matrehana hiady amin'ny zanak'Israely ka raha resiny ny zanak'Israely miverina any adino le loza teo ary io ny zavatra misy manerina an'izao tontolo zao ohatra ny adino le aretina zay mitranga
fa ny zavatra misy zao de mandre ady sy filazana ady isika fanjakana iady amin'ny fanjakana firenena amely firenena ary tsikarotritsika saiky mitranga isaky ny firenena manerina n'izao tontolo zao na firenena madinika na firenena matanjaka ny ady atrano ao anatin'ny vokatry ny tsy vitovizakevitra ary tsy takona fiainana am'izany keo anjaratsika no mitsara ny toe-javatra misy na edo amin'ny firenentsika azy adinodino le loza zay nampiray fo mba hiantso an'Andriamanitra fa lasa niezaka taony tena le te anapatra ny fahefana ampiseho ny heriny hoe tena za no mahavita mamerina ho amin'ny laony ny fiadanana sy ny fandriam-palema de zao miezaka amin'ny heriny tena de mamaky ady amin'ny namany avy tahaka ny Egyptiana koa mamaky ady amin'ny zanak'Israely de io zavatra hitantsika io nivo ny ady any Ukraine sy Russie tsy reo anike nitady ny ady ohatra ny ady ny palestiniana sy ny Israely sy ny ady maro isan-karazany manerina n'izao tontolo zao zay misy fiatraikany eo amin'ny fiaina n'izao tontolo zao ny sisin'ireny ady reny ary io no mahatonga an' Jesosy teny tena andre ady sy filazana ady zany hoe ny ady sy filazana ady reo de isy fiatraikany manerina n'izao tontolo zao kanefa ny filazan'i Jesosy tsy mbola tonga ny farany ny filazan'i Jesosy sy andohany ny fahoriany zany rehetrarehetra zany ary tsy vitan'izay hoe ady filazana ady fotsiny fa mbola misy loza hitranga ihany keo mosary orotany zavatra maro isan-karazany anjo ny zanak'olombelona rehetrarehetra fa saingy tsy ampitodika ny olona kanefa tsy maintsy toriana ny marina ary nina ny antony fitoriana ny marina mba hahafantaran'ny olona ny fialany enin'Andriamanitra mba hanaiky ny famarinany teniny tahaka ny Farao ro de tahaka ny nanjoan'ny Farao ny zavatra enjady alefaso ny oloko anao koa tsy navelany io lozy kanefa de zao tsy mbola niatra tamin'ny tena le izy de ny zavatra mitranga nanamafy ny fony nanentsika ny zanak'Israely indray de inona ny tenin'i Jehova na de Mosesy ary taraina teo anatrehan'i Jehova manoloana hoe efa mba navoaka ihany zay ho afaka fa inona indray ty loza mitranga ty satria nirohatra am'izay ny Egyptiana ary tazany zanak'Israely tsara manentsika azy de nitaraina tamin'i Jehova de ozy ny 5:15 ary hoy Jehova tamin'i Mosesy nahoana no taraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso aza mitaraina ary angao te anao ka injiro ambony ranomasina tananao ka sarao ny rano de andeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandiny tany maina ny zanak'Israely rindro izao hanamafy ny fon'ny Egyptiana ka hiditra hanentsika azy izy de ankalazaina ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramilany rehetra mba mikalesiny sy mipitaingitsovaliny de fantatry ny Egyptiana fa zany Jehova rehefa ankalazaina noho ny ataoko amin'ny Farao sy mikalesiny sy mipitaingitsovaliny na de eo ary ny fanapahana ny hery ny ataon'ny Farao sy ny Egypta Andriamanitra ny tompony teny farany fa saingy avelan'Andriamanitra andeha amin'ny heriny ny Egypta ary torak'izany keo am'izao vanim-potoana zao tsy tsahatra ange ny ady na de toriana ara ny mariny fa rehefa adinodino le loza zay mitranga de te ampiseho ny heriny sy ny fahefany zao tontolo zao ary de zay manan-kery de te ampiseho ny heriny amin'ny firenena hafa hoe tena tsy matahotra anareo zay inona no mahatonga zany te hifie ny tany sy ny fanjakana ary te hanandevo indray zay rehetra mety ho resy mba ho tompontsoa ho an'ny tenany ary ifamalivaly araka n'izany ny zavatra mitranga ety am'ty zao tontolo zao ty kanefa tsy hisy fitsaharany fa mifandimbindimby eo fa ny zavatra mitranga nefa de zao ho fantatry ny olona ihany fa Jehova ny tompony teny farany fa io zavatra mitranga io de zavatra efa hitan'i Jesosy Kristy kanefa ny baiko nomeny aza matahotra ozy fa tsy maintsy ho tonga zany ka na de amitsika kristianina aza firy amin'ny kristianina zay lazaitsika hoe manana ny toe-panahin'ny Egyptiana no anaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra tamin'ny Farao alefaso ny oloko tsy nalefany satria nao na iza zay Jehova no ekeko teny na de ny kristianina aza ny famarinany tenin'Andriamanitra io ny andro fafito didy faefatra tokony ho tandremana fa famantarana sy famonjena zay miafina ao ambadika izany keo ny Paska famonoana ny zanak'ondry marika ny fahafatesan'i Jesosy Kristy fa firy ny kristianina anaiky an'izany
tena iverinao amin'ny marina raha tena kristianina marina ve manara-dian'andriamanitra firy amintsika anao anaiky an'izany didin'andriamanitra zany zay antoko ny famonjena fa jesosy nefa be nilaza tena na inona fitoriana filazantsara nge vitsy novonjeny fa maro no misotra amin'ny lalan'ny fahaverezany ka na de toriana ary zany tsy ny olona rehetra no anaiky an'izany tsy ny kristianina rehetra koa no anaiky ny andro fafito sy ny sabata tsy ny kristianina rehetra koa no anaiky fa ny paska de marika ny fahafatesan'i jesosy fa iziriziry amin'ny foto-kevitra nananany satria mbola velonaina ka eritreretiny fa satria velonaina de tahin'andriamanitra fa tsy fantany fa miala nenina aminy andriamanitra fa andriamanitra ny tsy maintsy tompo ny teny farany araka ny teniny hoe ho fantatry ny egiptianina fa zao ny jehofa misy fotoana voatendrin'andriamanitra ihany amin'io vanim-potoana io mba handresy lahatra tanteraka zay tsy mety mino azy tahaka ny farao tamin'ny voalohany rehefa tonga ny loza fahafola voaterina anaiky tsy fidy ny fipetranapetrakaandriamanitra nge de ohatra ny tsahatra ny loza fa saingy tsy mbola miatra amintsika ny loza de zao manamafo isika fa iandro loza ve kanefa ny zavatra mampitahotra de ty sao de loza farany miatra amintsika ka mivanim-potoana hafa taratsika fa marina ny tenin'i jehova izotra amin'ny lala fahaverezantsika tapitra ny famondrampon'andriamanitra ho amin'ny olony amin'izay vanim-potoana zay ny fialan'ny nenin'andriamanitra satria tsy nanaiky ny afatra lehibe araka ny resantsika hoe miavaka ty taona 2022 ty sabata lehibe amin'ny jehova ty pasika jehova ty ary raha jerevana ny voto ato ny soratra masina de ny soratra masina de milaza tanteraka mihitsy fa ny pasika sy ny sabata ny faratapony afatra azo amin'ny olona famonjena inona moa ny antony fanambaran'andriamanitra am'izao vanim-potoana zao ny marina de ty tenin' jesosy amin'ny jaonina toko fahenina ambifolo ty tenin' jesosy amin'ny jaonina toko fahenina ambifolo ty na dehibe ary ny olona tsy resy lahatra tsy anaiky ny famarinany tenin'andriamanitra de zao ny zavatra nambaran'i jesosy ny andiny fa raiky amby roapolo fa izy sy faharoa amby roapolo fa zany rehetra zany osy nataony aminaroa noho ny anarako satria tsy malala zay naneraka izy mato manda raha mijerytsika hatrany amin'ny andiny fafito ambifolo ho alan'ny olona nge ny fitorianany mariny famerenan'ny olona amloniny fa inona ny mahatonga azy mangala de zao satria tsy fantany zay naneraka tsy fantany jehova tahaka ny farao zay nitenenina hoe le faso ny oloko anompo anao andro firavoravona iza zay jehova ozy tsy alefako ny zanak'israely zany hoe radiniany fa iza monareo nitory an'izany fahamarinany zany fa zay tsy anaiky an'izany fa matoy izy tsy manaiky tsy fantany le andriamanitra tompony teny de ozy ny lazain'i jesosy raha tsy tonga ka ny teny taminy de tsy nanan-keloka izy fa ankehitriny tsy misy fialana azo ny atao amin'ny elony ny antony fitoriana ny filazantsara sy ny filazana ny marina de mba hatonga ny olona tsy afaka hiala intsony amin'ny vanim-potoana tena hitrangano loza farany hoe tsy nalala tsy nitoriana taminay zany tsy reanay zany fa raha tsy niteny jesosy tsy manan-keloka ny olona fa saingy efa nandre ny sofin'ny olona mandre zao tontolo zao ny afatra ny sabata ny afatry ny pasika tsisy azo atao tsony ialana kanefa tsy manery ny olon'andriamanitra fa raha namafo tahaka ny egiptianina de avelan'andriamanitra nge izotra ny lalaka lehany ary avelan'andriamanitra ho tonga ny faratapony heriny fa mivampotoana anakiray voatendrin'andriamanitra de eo voatsapan'ny olona hoe ay tsy misy dikany ny ampipozy ananao ary zany ko manoloana andreo ady mitranga manerina n'izao tontolo zao zay tsy mijanonandreo mampiseho ny heriny satria te hitady fiadanana amin'ny fanapara-kery manerina ny te zao tontolo zao mamaky ady avetsy avereo fa saingy avelan'andriamanitra andeha am'izany ange avelan'andriamanitra irere amin'ny heriny ange avelan'andriamanitra irere amin'ny voninahitra sy ny lazananany ange avelan'andriamanitra mihitsy ampiseho may izy azy fa asehon'andriamanitra mivampotoana anakiray hoe le zavatra enteranareo no hamona anareo am'izay vanim-potoana zay ary am'izay vanim-potoana zay tsisy azo atao azaona famonjena araka ny tenin' jesosy hoe raha tsy tonga ka ny teny taminy de tsy nanan-keloka izy fa saingy rehefa ny teny kosa
tsisy azony atao afany amin'ny elony eny fa na de kristianina azy ny marina de marina ihany ka raha tsy tonga jesosy raha tsy tonga fitoriana ny filazantsara ny afatra faratapony ny baiboly satria mbola velona eto am'ity zao tontolo zao ty tsika ary ny lalaka izovantsika de dimy ainga izotra ho any amin'ny famonjena ohatra ny samy mizotra amin'io lalanaio daholy fa ny farany ange no afantarantsika azy andray ny famonjena ve sa tsy ho tafiditra ao amin'ny tany kanana ve sa tsy zany ny zavatra tsy maintsy iainana kanefa ny zavatra ampaherezana atsika de zao jehova ny efa nyteny jehova hiado anareo fa ianareo kosa anginy ary nyteny mihitsy izy aroa jehova tamin'ny mosesy nahoana mitarina amiko ianao lazao amin'ny zanak'israely mba handroso zany hoe tohizo ny lalana tazomo ny famarinana ary zay le afatry ny paska zay fa nyresantsika teto hoe inona le fipetra apetraka toy izao nataonareo raha mihinana azy valahanareo vosikina kapanareo eny amin'ny tongotrareo exodosy toko faharoa amby folo ny andininy fa raiky amby folo nitehanareo eny amin'ny tananareo hoaninareo fainganisy fapasika jehova zay ny mariky ny fiaingana zay nyresantsika hoe arabaka teny izy tary amin'ny exodosy fa nazavainy poly landalina kokoa ary amin'ny bokon'ny efesiana zany hoe fipetra ny pasika le afatra faratapony napetrakaandriamanitra ho an'izao tontolo zao de ny efesiana toko fahenina ny andiny faefatra amby folo ka hatramy fahafito amby folo hoe mifahararika siky ny fahamarinana ny valahanareo mitafinontrary ny fiarovatratra kiraro ny fahavonona mpanavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ary ho fanampan'izany rehetra zany de tany ny finoana ho ampinga zay azonareo amonjana tsy pika mirehitra zay alefan'le ratsy raiso ny famonjena fiarovan-doary ny tenin'andriamanitra ho sabatra ny fanahy zay ny fanazavana azy ny fihazonana famarina fitazonana ny finoana ny fandraisana ny famonjena ary ny faneketsika ilay afatr'andriamanitra hoe jehova hiado anareo zany hoe zay lalana hitondran'i jehova no tsy maintsy arahany fa tsy manao taka ny egiptianina hoe hiatrika ady ihany ary hitady tombontso ho amin'ny herin'ny tenany fa saingy hitondra faisana ho am'izany izy ka ny olona miaraka amin'andriamanitra raha te ho tafavoaka de manaiky ny sitrapon'andriamanitra tsy maintsy miatrika adytsika kanefa raha mitranga ara zany loza maro isan-karazany zany mahatoky ny tenin'i jesosy Matteo toko faefatra roapolo ary teny io no ampahirezana atsika te ampamarana Matteo toko faefatra roapolo de ny andininy fahenina ary andre atsy filazana ady ianareo ko mitandrema aza matahotra sa tsy maintsy ho tonga zany nefa tsy mbola tonga ny farany tsy mbola farany zao fefa famantarana milohan'ny fihavian'i Kristy fa ny afatra angezabe ho an'ny olona mandray ny famantarana aza matahotra tsy tokony hanam-panahina fa tsy maintsy mitranga zany ary ny filazany azy io izy fireneny itsangana mely firenena nisy fanjakana itsangana mely fanjakana nisy mosary sy horohorotany amin'ny tany samy hafa zany rehetra zany ny fiandohan'ny fahoriana taona 2022 tsy afaka amin'ny lozo io tsika kanefa vo fiandohan'ny fahoriana zany de inona rany manaraka ohatra ny mamperitreritra le tenin'i jesosy ary io nefa le teny fikasana no mena ny zanak'israely teny ampandehanana satria ny afatra ny paska nje tsy le afatra tamin'ny faefatra amby folo ny volana nisanina fotsiny fa inona ny zavatra mitrangana tonga n'le paska inona ny zavatra mitranga tao am'le paska ary inona ny zavatra mitranga tao arina ny paska reo rehetrarehetra tsy afa-miala satria zay ny lalana soritan'andriamanitra mba andraisana famonjena de ny teny zay noraisitsika tamin'ity taona ity de ny Deutéronome atoko faraka amin'ny telopolo manamafy ny tenin'i jesosy hoe tsy maintsy tonga zany kanefa aza matahotra ianareo aza matahotra de zao nolazainy aty amin'ny Deutéronome atoko faraka amin'ny telopolo ny andininy fahenina teny fikasana nomen'andriamanitra zay mbola tazontsika namafy arany ady de zao tsy manary atsika andriamanitra mahireza sy makanja aza matahotra ozy namana azy fa Jehova Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao tsy andaonao na avoy anao izy manoloana ny zany zavatra rehetrarehetra ny afatra boavana indrindra ho an'ny olona nandray ny tomboka se avy amin'andriamanitra aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga fotsiny zany kanefa araka ny tenin'i jesosy raha tonga ka tsy niteny taminy tsy nanan-keloka izy fa rehefa niteny kosa tsisy azo atao afahan'ny ely zany hoe rehefa tonga ny vanim-potoana malian'andriamanitra tsisy afabela hoe zay tsy nahafantatra fefanambarany marina fa ny akamarony
tsy nandray ny famarinany tenin'andriamanitra de aoka ho isan'izay tsy matahotratsika atoky fa andriamanitra no miaraka mandeha amintsika ronahatra n'andriamanitra rindray ny vavakitsika misaotranao jehovandriamanitra reny amin'ny teninao indray zay tonga taminay mampahiranay mandrakariva mampafantatra anay fa tsy misy filaminany le ty amin'ity zao tontolo zao ity fa loza ady tsy filazana ady kanefa ny teninao jesosy milaza aza matahotra teninao jehova milaza aza matahotra na manazy fa jehovandriamanitra ao miara-mandeha aminao tsy andaonao nahafoianao izy misaotra no izany teny fikasana tsara indrindra zany nangatahany aminao de mifanainao masina nondresy lanitra anay mba anaiky ny fepetra rehetra apetraka ao andraisanay ny famonjena misaotra ray io ny anarana jesosy amen nao velonantsika amin'ny anaran'i jesosy a fahasoavana sy ny fiadanany tompo ho amintsika mandrakariva